aoka iara-mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao zahay fa nahazo taona vaovao, mahazo izao famangihana ataon'ny foiben'ny fiangonana Luterana Malagasy aty amin'ny renivohitry ny faritra Sava eto amin'ity renivohitry ny Sinodam-paharatany Avaratra Antsinanana ity koa. Misaotra anao zahay fa ianao Mandriamanitra anao mamangy anay amin'ny fitiava ary mitaona sy mitarika anay rehetra ho velona amin'izany fitiavana marina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra tafahawra somatsara amin'ity taom-baovao ity. Faly miarahaba antsika rehetra samy nahazo tombonandro amin'izao taona vaovao zao, ary izany tombonandro izay nanatsika amin'ny taona vaovao zany dia tombonandro izay omeny Jesosy atsika hivelomana amin'ny fifankatiavana, anompoantsika azy amin'ny fo mifankatia. Manolotra firarian-tsofely ho anareo rehetra tsy akanavy, ny fitondram-panjakana rehetra, ny fitondram-piangonana rehetra, ianareo kristianina rehetra tsy akanavy. Manonona ny fiadanan'ny Tompo Jesosy ho aminareo tsirairay, ho amin'ny isa-tokantrano, ho amin'ny isam-piangonana, isam-pitandremana, isam-pileovana manerana ity Sinodam-paharatany ity, manerana ity faritra Sava ity. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriny dia tsy hafa fa ny tenin'Andriamanitra izay fitory amin'ny taom-baovao izay notoriana tamintsika tamin'ny Alahady zany. Filazantsara-masina araka ny Jaona toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Filazantsara-masina araka ny Jaona toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Iara-mitsangana isika maka izany mpanajana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy misy nahita n'Andriamanitra naoviana, fa ny zanaka lahy tokana izay ao an-traky ny ray, izy no manambara azy. Ry ray masonao manamasinana eo amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fampiarahaba daholo izay atao hoe mananaina rehefa tonga ny taona vaovao. Io itovizana ny fampiarahaba, fa ny sasany ny fampiarahaba satria
nilomano tamin'ny faharatsiana ary manana andro lava izao mbola hanaranam-po. Ny sasany mifampiarahaba satria nanompo an'Andriamanitra velona ary mieritreritra fa ny antony nanomezan'Andriamanitra tombonandro azy dia izay mbola ahafahany manompo an'Andriamanitra bebe kokoa. Raha manakona akaiky ny perikopa ho an'ny taom-baovao isika, na izay anjarantsika eto na ny filaharana fahatelo izay hita amin'ny lioka toko fahatelo amby folo andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy, dia izao no antony ifampiarahana. Mifampiarahaba satria tena mpanota be ary omen'Andriamanitra tombonandro hibebahana. Le anankiray lazaitsika voalohany, nilomano tamin'ny ota dia hanoy ilomano ny ota. Ilay anankiray faharoa lazaitsika dia nanompo an'Andriamanitra ary mihevitra fa ny tombonandro omen'Andriamanitra azy dia hoe satria mbola misy asany tsy vitany hono. Zaho manontany kely ihany hoe dia avita firy eo nefa ianao? Atao sy izany le izy. Fa izay lazay ten'Andriamanitra eto ity, mifampiarahaba isika fa na dia nanota aza dia mbola omen'Andriamanitra tombonandro hibebahana. Ary ny fanontaniana lehibe izay mipetraka amin'izany dia hoe lasa ny andro voalohany amin'ny taona 714, lasa ny andro faharoa, lasa ny andro fahatelo, tonga ty ny andro fahaefatra. Efa tena ny bebaka tokoa ary ve? Ho tonga ny fibebahana marina tokoa ary ve? Sanatria mbola ilaza amin'i Jesosy indray hoe totohizo ihany aloha ny famiraponao mba hanota koa aho dia amin'ny taona ho avy indray tsika miresaka. Izao ilazany tenin'Andriamanitra azy. Misy olona izay mandrefy ny ataony hoe fahamarinana amin'ny alalan'ny tenany. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy hoy izy eto. Misy olona mihevitra fa ny atao hoe fahamarinana dia refesina ao aminy. Io dia tsy hafa fa ilay fanamarinan-tena mifototra indrindra amin'ny lalàna. Amin'ny olona izay mandrefy ny fahamarinana ao amin'ny tenany dia izao no hitany. Tsy misy olona marina eo alohany na iza na iza, ary tsy misy manana marina afa-tsy izy dia izy irery-ihany. Dia mampirehireh azy fantatra, dia mampitompoteny fantratra azy izany fanamarinan-tenany izany. Mitaka izany fa tsy mijanona amin'ny fandrefesany ny tenany heveriny ho marina sy amin'ny fandrefesany hafa amin'ny tenany ka lazainy fa diso, lazainy fa meloka. Fa mitaka izany ka ilazany koa fa marina izy na dia eo anatrehan'Andriamanitra azy. Ireo rehetrareo dia fanamarinan-tena pokaty verimainy
fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy. Fa na i Mosesy tena izay nitokisan'Andriamanitra marina tokoa, na ny olona izay notezay sy nobe azy tamin'izany lalàna izany, indro samy tsy nahita sitraka teo anatrehan'izany lalàna izany. Asa moa raha mba saroany maro na nisarika ny sainy maro ny hoe dia tena tamin'ny kafanam-posy hely lehibe no nitariny Mosesy ny Israely niala tany Egypta rehefa naray ny antson'Andriamanitra izy hiditra ny tany Kanana ny tanjony. Fa indrisy na dia ilay mpitarika mafana fosy nalaza aza sy mba nahazo niditra akory ny tany Kanana. Ity lalàna ity izay natolotra ny Mosesy tsy nahavotsy na dia ny tena ny aza. Eny ny asa lehibe izay nataon'i Mosesy natafavoaka ny Israely antevo 300 taona, nitarika azy tany nefitra nandritra ny 40 taona. Fijaliana daholo ny raha olona, na ny fahandevozana 300 taona, na ny famakivakiana nefitra 40 taona. Fijaliana daholo ny raha olona, fa tsy tonga tany amin'ny tany Kanana na dia ny Mosesy tena ny azy. Sy misy azo itokiana, sy misy azo antenaina ao amin'izay herin'ny lalàna iandrahandrano famonjena. Tsy misy azo itokiana ao amin'ny fanamarina tena, ao amin'ny fanamelona ny hafa. Tsy misy. Tsy mahasoa na izay tsy hatafidirana any an-danitra zany, na izay iarahamonina eto an-tany amin'izany fanahy ny fanamarina tena, amin'izany fanahy ny fanamelona ny hafa izany. Tsy mahasoa izany. Na iza matoky ny herin'ny lalàna, na iza miantehaka amin'ny fanamarina tena, na iza lany andro amin'ny fanamelona ny hafa, indro ny tena ny fahafatesana sahady izy, na dia amin'izao taom-baovao zao azy. Fa mihoatra noho izany izay lazay tenin'Andriamanitra eto. Fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka izao milazany izany asan'i Jesosy izany. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Mifamaly amin'ny herin'ny lalàna sy ny fanamarinantena izay mamotika ny olona tsirairay sy mamotika ny fiarahamonina manontolo ary mamotika ny fiangonan'Andriamanitra. Dia indro misy asa lehibe izay nataon'i Jesosy. Ny asa rehetra izay nataon'i Jesosy, na ny fahaterahany ilay Andriamanitra ho tonga nofy, na ny fijaliany sy ny fahafatesany, na ny nanekeny halevina telo andro mpanepasana, na izay nitsangana ny ovely ka nandehandehana 40 andro tetỳ an-tany, na izay niakarany any an-danitra ka hipetrahany eo ankavanan'Andriamanitra ankehitriny ny fona ho amin'ny mpanotana. Dia izao indrindra no tika. Na iza tratra ny heloka mampahotany, na manamely tena noho izany izy, na meloy ny hafa noho izany izy, ino Jesosy no manamarina azy. Ary io no alehibe ny fahasoavana izay atolotra Jesosy amin'izao taona vaovao izao.
na manamelo tena ianao no ny ota zay vita, na elohy ny fiangonana ianao no ny ota zay vita, na elohy ny fiarahamonina ianao no ny ota zay vita. Eny na dia rorana tsy maimbo koa ianao, indro Jesosy mitondra fanamarinana ho anao. Indro Jesosy manolotra fanamarinana ho anao. Ary amizay amindroa ny tenana ho anao fampanota, dia milaza mazava aminao Jesosy, voavela keliko ao. Amizay anameloa ny hafanao fa ianao no ratsindrina tambony tany, indro Jesosy milaza aminao, voavela keliko ao. Fa tsy teny maina izany, tsy teny pokaty izany, fa asa lehibe nataony Jesosy sy ny tanterahany izany, ka atolo ny feno amin'izao taona vaovao izao. Ry kristianina malala, aza lany andro manamelo tena, aza lany andro manameloka ny namanao, aza lany andro manameloka ny pastoranao, aza lany andro mifanameloka ny pastora eo. Tsy ilainao ve fa atotranao zao fa melan-keloka, lavinao ve fa omenanao anio fa melan-keloka. Tsy misy mahay manao izany ho anao afa-tsy Jesosy irery ihany. Vitany feno sy tanteraka io, natolony anao tsy novidinao io, natolony anao tsy nosandainao na inona io, ka hoy izy fa tamin'ny fahafenony no nanaisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Izay rehetra mandray izany tenim-pahasoavana izany dia mandray ho an'ny tenany izany fanomezana sarobidy izany, fanomezana amin'ny fahafenony indrindra, fanomezana amin'ny endrika mahafahasoavana azy, tsy mendrika ho anao fa natolotra anao. Hevery zany, tsy tandrify ho anao fa miterizina ka atolotra anao. Ary tsy hoe zavatsoa sarobidy tsy mana-paharoa voatahiry sy voatolotra ho anao ihany, fa izao indrindra ny voka. Anananao anjara amin'ny fiainana mandrakizay eto an-tany sy any an-danitra. Io no fanomezana taom-baovao entiny Jesosy ho antsika izao. Nametra-panontaniana ny maro rehefa nilaza hoe ho an'ny sambava. Zao ny fanontaniana napetraka any, tsy hamonjy asaramanitra eny avokoa zany ianao am'zoma dia novaliko eny. Sarobidy loatra ny fiainanao izay nanamely teny nefa tratry ny taom-baovao. Sarobidy loatra ny fiainanao izay nororana tsy maimbo nefa tratry ny taom-baovao. Sarobidy loatra ny fiainanao izay nomelohy ny fiangonana sy ny fiarahamonina nefa tratry ny taom-baovao. Ampoizina tsara fa na dia fahefan'ny sabatra aza ny fahefana eo am-pelatana ny filohan'ny repoblika amin'ny zoma
dia azony rehetra hamarinina izay ho lazaiko zao fa tsy maintsy hanambara famelan-keloka hanafahatsazy amin'izay rehetra tadify zany izy. Taom-baovao anaovana fanahiniana hanatanterahana ny famangihana aty amin'ny espia-vana mba hisy izay mihoatra noho ny fahefan'ny sabatry amin'izao fahefam-pahasoavana izao azahoana manambara sy manolotra famelan-kely. Ity ny tsarovy tena asan'i Jesosy izany manolotra famelan-keloka amin'izao taom-baovao zao zany fa izany irimbelona ny fahotany izany tsy hibiby ny fanamarina tenany dia tsy maintsy ho foaty. Hoy ny lazany lioka toko 7 azy angamba mbola hamoa ihany izy fa raha tsy zany dia ho kapaina ho ihany. Manana ny hery sy ny fahefana feny hampiasa izany hahafaty izany kiribiby miotany Jesosy. Fa indro tonga amin'ny fialanenina feny raha maniraka ny birao fibe ny fiangonana loteranina malagasy manao zao famangina taom-baovao izao. Heverina fampandrify ny antsona fibebahana tsy misy fepetry hanatona ny birao soloda manontolo ny hazo fijalia ka hanekeny fa namanahoana ny everany ny tena no manam-pahendrena sy tonga ity solodam-paritany ity mba hiaiky eo am-potry ny hazo fijalia fa nisy zay tsy tanteraka mba hitsotra eo amin'ilay ny ato sy ny fity fa misy zay tsy lavorary. Ary amin'izany no angataka hery sy fahefana amin'ilay ny ato sy ny fity amin'ilay natoko sy nalendy mba ho tafina hery vaovao fahendrena vaovao fahaiza manao vaovao hitariana amin'ny ho avy tsaratsara kokoa ity solodam-paritany avaratra tsinanina ity. Fa amin'izany no iantsona fibebahana tsy misy fepetra ho an'ireo pastora rehetra na iza na izy na lay-panahy hanao mihoatra no zay tokony natao na eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra na eo anatrehan'ny fampianara-ponona loterana na eo anatrehan'ny lalam-panorenana amin'ny endriky ny fitariana rehetra nitondra fikorontanana nitondra fahasaranan-tsaina nitondra fampahoriana olona maro ho azy miandro fibebahana tsy misy fepetra ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy misy hafan'izany no iantsoa ny tenin'Andriamanitra fibebahana ho an'ny kristianina rehetra tsy ankanavana ka tsy hisy hanamaro-tena na iray azy fa na tsaroanao na tsy tsaroanao na noverinao tsara na noverinao ratsy zay fitariana rehetra natao sy fanarahana rehetra na pirodoroto ka tsy hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aoka ibebahana izany. Ny fihazakazaky ny teknôlôjia dia nahafahana nampita niaraka amin'izay ny fomba fandraisana manetriketrika nataonareo teny amin'ny seranam-piaramanidina sy izao fanikopivavahana izao ka fantatra eran'izao tontolo izao mivaliketsika voray sambatra eny sambatra ry zareo any sambava sambatra
fa mandray izao famankian'Andriamanitra izao. Sambatra fa mandray izao famankiana ataon'i Jesosy izao. Sambatra fa mandray ny famankiana mitondra famelan-keloka. Sambatra fa mandray ny fahasoavana anampy fahasoavana. Ary ny mpitazana ivelany tsy manana ny fahefana hanana ny fanahy masina hitsarany ao anatin'ny fo. Rehefa nahitanareo nanao laharambe avy eny amin'ny seranam-piaramanidina tonga ty am-piangonana mameno trano tahaka izao dia manao hoe vonona tokoa hihaino ny feon'Andriamanitra, vonona tokoa hanatanteraka ny sitrapony Jesosy ireto olona ireto. Ka na ny fitondram-panjakana na ny fitondram-piangonana ety vao ny kristianina rehetra namanareo nanaraka izao vaovao zao dia samy nilaza hoe misaotra an'Andriamanitra fa izy no niasa tao amin'i Jesosy ilay Andriamanitra tonga lofo nanatanteraka ny fampihavanana ka dia akatona eto ny hevitry ny fisarahana rehetra. Faranana izao ny fifampiandaniana rehetra, foanana tanteraka ny fifampiatsiny sy ny fifampiandaniana. Io no hery sy fahefan'ny tenin'Andriamanitra mamonjy sy mameno. Nanatitra anay teny amin'ny seranam-piaramanidina tany vato ny kristianina avy any Ambolokandrona, zanaky ty Sambava ity, dia hoy izy: tena mino zahay président fa mifarana ny olana any Sambava. Sotra ny valiny. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanakary fanamasina zay azy hatramin'ny talorinako mandrakizay. Amen. Mitsangana karaisy ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.